vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramika izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 3:20 ny 5 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto andramboka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 3:20 ny 5 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 3:20 ny 5 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 3:20 ny 5 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miainga eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana
Apokalipsy toko faraka ny 20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alléluia. Dia amin'ny tifaliana lehibe indray raha lasina mba malala no ianona amintsika serabanantsika amin'ity andro androany ity. Fa ny be indray tena komena aminao eto androany ary dia manonona ny fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantsho eto amin'ity androany ity anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana. Tonga soa eto fandarana vavaka fiambenana izay iarahanao amin'ny fandarana Andramboka Izaho ny Aky Radio ary ampikambana anatin'ny groupe izay maharesy. Manona fiadanana tompo ho amintsika rehetrarehetra izay tratrantso dia tonga soa indray ianao ary misaotra anao ny fidy iaraka aminay eto indray amin'ity androany ity. Miarabanao manokana raha androany no niaraka taminay teto dia teny aminao hoe tsy kisendrasendra koa no nahatongavanao teto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia tonga ava soa dia maharetatra amin'ny farany fa izay mahatratra amin'ny farany ihany no vonjena ary matoky fa tsy taka ny idirinao eto ny voanao eto androany fa ny tanan'Andriamanitra ny hidina pahery anao sy karakara anao. Halleluia. Dia tahiny tompontsika rehetrarehetra. Niditra voalohany androany misaotra nareo amin'ilay zatoatra satria vao nanomboka ny fandanana dia efa sika tapaka izay no tonga n'ilay elaela na tokony handeha ny feokira satria dia naika tapaka ny fandarana dia niandry andro mihitsy aloha hoe manahoana ho tapaka sa nahoana. Dia sao nan'Andriamanitra fa tsy tapaka izy. Halleluia. Miraba antsika rehetra maraba andranambavy $100 niditra voalohany androany nitsodranao androany dia amin'ny salamy fa 7:30 dia ny 9:70 sy 7:70 ranabavy $100 sy nareo rehetra ny Koweït, Arabia Saodita, any Chine, Madagasikara ary any Oman. Nitsodranony ranabavy $100 androany izy niditra voalohany dia ao amin'ny salamy fa 7:30 dia 9:70 sy 7:70 aminaran'i manao hoe fantatr' Jehovah ny andro mahitsy ary ny lovany ho mandrakizay. Tsy mba homenatra amin'ny andro fahoriana ireny ary amin'ny taona mosa ireny dia ho voky izy. Halleluia. Amen. Izay indray nitsodranonao ranabavy $100 dia raha iso amin'ny finoana, raha iso am-pifaliana fa mandrakizay ny lovanao ary tsy mba homenatra amin'ny andro fahoriana ianao ary amin'ny taona mosa ireny dia ianao kosa ho voky. Halleluia. Amen. $100 ny Koweït no nandray nitsodranao izy niditra voalohany. Narakaraka azy tao Erikaraka France, Côte d'Anela Belgique, Côte Artisanat de Madagascar France, Marie-Joué États-Unis, Asiny Apostole Madagascar, Angelina Diamant Chine, Samina Camarade de Jessos France, Angèle Pagès France, Marina Tana Canada, Novlitina France, Felina Rakoto France, Taïn Jessos, Razana Sylvie Arabie Saoudite, Ingrid Rodriguez Arabie Saoudite, Jessos Pandresy Madagascar, Rosmine France, Taïn Jessos, Jessos Nuerko Iama Koweït, Kikerandrena Soul Madagascar, Tsiri Amboaramiel France, Lovlitina France, Tout Jessos Madagascar Maina, Artisanat de Madagascar France, Taïn Jessos Marie Charline Madagascar, Razana Monica Koweït, Fontaine Ranelina France, Itoud Raonsou France, Rodine Marie Koweït, Bert Sava Koweït, Angelina Suzelle Suisse, Thierry Albenza France, Angelina Solo France, Artisanat de Madagascar, voatende Soameva France sady mitondra teny fampinoana ho an'ny ranabavy Soameva sika ry havana fa tamin'ny omaly alina dia namoy ny anadahany izy namoy ny anadahany zokiny izy izay narary ary niverina hiditra hopitaly omaly dia tonga dia tsy tanany ainy dia mitondra teny fampinoana ho an'ny zoko Soameva atao anatin'ny groupe mitsika efa nifampahety teo fa eto koa dia mbola mamerina ny fampinoana ho anao mitondra teny fampinoana ho anao sy ny ankonanao mahereza hatrany ary dia Andriamanitra manankiram-pahasoavana ny ampionana anareo tsirairay avy amin'ny alalan'ny fanahiny masina izay hitondra fampionana tsy hitononona ary tsy vitan'olombelona ka dia mahereza Jesosy Kristy balsamy manasitrana ny ratra-po rehetra anatinareo any dia mahereza ho lasan'izay ny lasy rehetra
dia ampitao amin'ny fianakaviana manontolo ny fampiononana izay netinety eto dia aza misosika lelontsony tompoko ary dia mba sosiny tsara indray ny fanontiavantsika ao arinao soa meva jesosy amen'ny banga na velany anadahanao tahiny jesosy Angelina Diamanche fampirazana kadapa Koweït ny anamaiso Italia tahiny jesosy mampionona France kadaka malala France tahiny jesosy daholo isika menakavy dia tokava soa ary halleluia dia maritatra ny farany ifampahery isika amin'ity androany ity dia ndalo apiditra sady milohan'ny zavatra izy ndalo isika anao apetraka ny fotoana ampitan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ka andao mampanosotsika rahabavintsika Lovely eto France izy nitondratsika anaty vavaka fanombohana anao ny fitenenana fiadanan'i Jesosy Kristy pastera ho aminao soa ny amponanao dia toloroko amintsika tsirairay avy izay mpiay araka n'izao fandaran'izao ihany koa izany fiadanan'i Jesosy Kristy izany hanenika ny tokantranontsika tsirairay avy dia mbola hiara hivavaka ary isika ry Jehovah Andriamanitra rainay tsara sady masina indrindra izay any an-danitra mbola falo ny fonay Jesosy malala ary vonany idera sy nandratra ny anarinao eto indray izay Jesosy satria naharovanao izay ny tanam-pitiavanao Jesosy tena hoe mbola niaro anay dia tonga amin'izao alina mangina izao indray izay hiaino ny feonao eto izay Jesosy ideranao anadratra anao Jesosy malala satria raha ny ray minitra isa segona izay ny tantananao anay raha ny fahasoavanao izay hoe niarovanao anay tsirairay avy dia tena hoe tsy voavalinay Jesosy satria ianao dia tena maneho fitiavana mandrakariva aminay isan'andro fa izahay ny be sisy dia ankehitriny raha hiainao an'izany feonao izany izay Jesosy dia mangataka ny fanatrehanao feno izay tsirairay avy rehetra hatreo ny tokantranon'ny mpiaino dia hatreo ihany koa Jesosy malalo ny fitaovana rehetrarehetra anay Jesosy mba tena hoe andeha soma tsara dia tsy hisy sakatsakana tsy hisy fahatapatapana Jesosy mba hahafanay mifantoka tsara hiainao an'izany feonao izany satria mangetaheta ny fonay tianay dia tena hoe izany teninao izany ny ameny ny lohanay ameny ny sainay ameny ny fonay ameny ny fiainanay tsirairay avy Jesosy satria ianao ny tena hoe nahatonga anay tahaka an'izao Jesosy dia arovy izany mpanomponao tondra ny teny izany Jesosy meo azy ny oritra dia aoka ny vavany ihany ny teny Jesosy dia tsy ny sitraponay fa ny sitraponao no ho voatory eto dia jereo manokana ihany koa izay olona rehetrarehetra eny an-dalana izay hoe mbola maniry ny hiainao izao vavaka fiambenana izao dia anao neny hiaro azy eny amin'ny lalana ho tonga soamantsara eny an-tokantrano dia tena hoe ho tantananao Jesosy dia misaotra izay Jesosy malala voninahitra anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay halleluia amen Alléluia, misaotra indrindra andranabavintsika Lovely tao anatin'izay vavaka mamy izay noentiny tamintsika teto izay andro maherezatra any Andriamanitra maly fitianao dia mitombo ositra mitombo fahasoavana hatrany hatrany Alléluia, amen. Tia rakoto arzaka France $100 tsy sisorana tahin'ny tompo Alléluia. Fampirazana kadapa Koweït izay daholo ambany no mbola tsy Alléluia. Emily aritsika Alléluia. Eniritsika tao anatin'ny hira takamazatra no anonona anoratra raha misy zatra nataon'Andriamanitra taminao inona ny fijona vavolombelona inona ny fahasoavan'Andriamanitra azonao hanomeza amboninahitran'Andriamanitra androany dia andao anatin'ny tily ity izany no soratantsika halleluia mety aminao hoe tahiny tompo Jonathan Allemagne izy koa mbola sy narabaiko teo Aingonirina Rodriguez efa narabaiko teo Iama Koweït tonga soa isika rehetrarehetra ny any nijoroko avongela amin'ireo dia nitahin'Andriamanitra ny zanakay ifity izany ry havana malala amin'ny taom-pianarana manaraka izy dia andeha amin'ny université halleluia andeha université izy ary rehefa andeha université moa izy dia hiala amin'izay ato tokantranonay ny antony dia satria any Paris misy université fa aty aminay misy université any tsy lavitra anay fa tsy ao amin'ilay
tsy ao amin'ilay zavatra tediavin'ny fity zany, tsy ao amin'ilay tsy mendrika anazy zany, alleloia, tsy mendrika ny voany ho an'Andriamanitra ny voninahitra, tena zay mihitsy ilay izy. Ary voninahitra n'Andriamanitra fa fity moa dia tena isorana an'Andriamanitra fa tena hoe anisan'ny zaza tena mahomby izy amin'ny fianarana, alleloia, ho an'Andriamanitra ho an'ny voninahitra, ary tena ireharehana mihitsy zany fa dia mampatsiahy ny tantaran'ny Daniel Sadraka sy Mesaka sy Abednego, ilay babo nalefa tany Babilôna fa namiratra, alleloia, anikotrana sy rano ihany fa manana tombo avovolena, ary isorana an'Andriamanitra fa ny zanaka iny dia tena tahin'ny tompo amin'ny arany hitan-tsaina sy ny fahaizana fianarana, alleloia. Dia tena andeha amin'izay izy, andeha université izy amin'ity taona ho avy ity, dia misy an'ilay atao hoe parcoursup moa zany, ilay fifidianana an'ilay université izay tiana andehanana, dia nanao demande maromaro, alleloia, izay mba tiany. Voninahitra n'Andriamanitra nivaly androany daholo, nanaiky ny fangatahany daholo ny université rehetrarehetra izay mba niriny anohizan'ny fianarany, tena namaly ary tena nanaiky ny fangatahany dia mifidy zany sisy zao izy amin'ireo ny tena tiany, fa tsisy lavina, tsisy ny laviny tany, satria rehefa ilay izy mantsy alefany daholo ny notinao rehetrarehetra, ny mombanao dia jeren'ireo université rehetrarehetra, olona tsy dia maharaka ao aminazy dia tsy dia laviny, fa ny fity ny demande rehetra izay nalefa, ny parcoursup zany tonga dia nivaly androany dia nikena daholo, manaiky daholo ny université dia mifidy sisy izy, alleloia, mifidy sisy izy ka dia isaorana an'Andriamanitra zany, satria zava-dehibe fa misy kely avana zaza tsisy mivaly na ray ary, na misy mivaly fa ray izay teny ray roa, fa ny anay mivaly daholo dia anjaran'ny fitindray no mifidy hoe ity tena tiako na ity tena tiako, alleloia, zany dia voninahitr'Andriamanitra rery ihany ry havana malala isaorana azy, alleloia. Dia ny vavakareo no heroan'iny zanantsika iny ary tsy ny fitirery fa ny zaza rehetra izavy ny manan-janaka hiditra université amin'ity taona ity, mitsodrano areo tsika moa rehefa amin'ny voalohan'ny taona, rehefa amin'ny fidirana amin'ny rentrée dia hisy fitondranam-bavaka ny fianaran'ny zanaka, ny zanakareo dia tenentin'ny ambavaka sametrahana tanana manomboka amin'ny voalohan'ny taona isaky ny andeha hianatra, tsofina rano, alleloia, dia izany ny vokany. Ny zanakareo rehefa andeha hivoaka mitovy tahaka ny zanak'i Job, tsofo rano ireo isan'andro isaky ny andeha. Nareo mety tsy dia mahita ny fity matetika intsony satria dia tena enjana ny ritman'ireo zaza ireo. Ho anareo izay manan-janaka mitovitovy taona aminy dia fantatrareo tsara fa tena vao tonga ato an-trano, manam-potoana hihinanana goûter, dia indraindray sakafo hariva sy zarara manam-potoana hihinanana satria tena devoir ka azakaga nareo amin'ny groupe raha tsy dia mahita azy, fa zany ry havana no préparation tsy maintsy atao ny hiditra université dia mafimafy ny fanomanana sy ny fanamaranana ny taona, ka dia izay no zavatra mitranga. Ny zanantsika rehetrarehetra ireo amin'ny alohan'ny rentrée mba hampasahivitsika izay diaviko na azafady alohan'ny rentrée dia misy fitondranam-bavaka ny fianaran'ny ankizy entina mibavaka tsofina rano tsirairay avy ireo zaza ireo hiditra amin'ny fianarana mba tena ho tahin'ny tompo izy ireo, alleloia, ho tahin'ny tompo ny fianarana, men'Andriamanitra tolo-tsaina mahavariana sy mahagaga, alleloia. Izay ary no ela tahin'ny tompo tsika rehetrarehetra mibavaka koa mirarisoan'ny zandry fantaina lanirina ho lasa lavitra taona ireo zanantsika ireo. Mahafinaritra mahita hoe kristianina mpivavaka nefa koa manam-pahaizana, alleloia, mianarana ankizy rehefa mbola afaka mianatra, aza malaky mijanona aty andafo zany tena mampalahelo mahita hoe zaza roapolo taona dia mijanona tsy mianatra intsony dia mandeha miasa asa kely madinidinika, tena malahelo isaky mitanay dia malahelo hoe tsy mahay manararaotra reto zaza reto, satria ny any amintsika matombo mijanona tsy miasa zany mijanona tsy mianatra mandeha miasa tsy noho ny tsy fananana. Dia za ty mahita ankizy roapolo taona dia kamo mianatra dia lasa mandeha manao an'ireny miasa tany, mandeha miasa ery amin'ny champ, mandeha mitango voaloboka sy ny any ireny, tena mampalahelo. Raha mbola eo dada sy neny mbola misy moyen dia ndana aloha mianatra, alleloia, tohizo ny fianarana fa tsara be zany olona mpivavaka rehefa manan-tsaina sy manana fahalalana izany. Tahin'ny tompontsika rehetra alefa zany fijoro vavolombelonareo alefantsika ny hira dia ao anatin'ity hira ity nareo mijoro vavolombelona, minofinaritra daholo
tahiny jesosy isika rehetrarehetra ao arina zay hitra amin'ny toritentsika tahiny tompo Eke kutumpu setenda vyamuna Eke kutumpu diupahuna Eke kutumpu disana kawalu Kanya isazake utela pakato Eke kutumpu bewirakata Eke kutumpu menyara milana Eke kutumpu selala mawale Amara fizau manajana Izawa umbairani nawe Izawa ungano fitila uirakau Izawa uchimelikane nawe Natangana uvunjena uituria narana Eke kutumpu seyani finawai Fala la pamze anduva fiainana Eke kutumpu fatika teraka Mandata panelan ifunamina Izawa umbairani nawe Izawa ungano fitila uirakau Izawa uchimelikane nawe Natangana uvunjena uturinya marana Izawa umbairani nawe Izawa ungano fitila uirakau Sinejikana ukane yansu yanare nawawe Nasangana uvunzena witurinya narana Izawa umbairani nawe Zesosyo Izawa ungano fitila uirakau Izawa uchimelikane nawe Natangana uvunjena witurinya narana Natangana uvunjena witurinya narana Natangana uvunjena witurinya narana Halleluja mahafinaritra be mihitsy ilay hira misaotra mampionona foana antsika mitondra hira fanombohana eto nareo no manomana ny hira faharoa aza dimy zay halleluja tahiny tompontsika rehetrarehetra raha misy mbola tsy narabaiko teo milohan'ny hidirantsika amin'ny tena androany dia aloha hamaky fitsinona vavolombelona aloha tsika halleluja tahiny jesosy aloha Rolianisha Allemagne Alléluia.
de iza moa ozy izy moa marisoa akasitraka maminiry misaotran' Jesosy ny nambinany no vakitsika voalohany ny fitsoana vavolombelona. Misaotran' Jesosy ozy izy fa mbola memy fahavelomana sery fahasalamana sy nataon'izy banga teo amin'ny fiainanay menakavy ny ankonako salama voata raha mivoaka sy miditra tahaka ny oliva tsara faniry. Halleloia, tsara Jesosy. Hoy izy ary ty zanay teo Madagasikara hoe halleloia, misaotra n'Andriamanitra fa dia fary mpampiasako tamin'ny asa izay natao androany, voninahitro n'Andriamanitra rery ihany fa izy no nanome hery nanaovana izany. Amen. Ray Jesosy malala fa mbola vita soamantsara ny journée androany izy soameva mahafinaritra fa mbola anatin'ny fahoriana nefa mavita mideran'Andriamanitra, tsara be mihitsy, mahereza. Teraina Jesosy fa za tsy nitaky ny karamako androany fa vao nahita amin'ny madamako dia niteny hoe androany ny karamanao dia omeny rehefa tonga avy miasa izy avy eo. Saotra n'Andriamanitra lehibe fa mandresy karama tsara. Halleloia. Arabaina Rodriguez tahiny Jesosy. Voninahitra ho an'Andriamanitra ozy izy ama fa navahany zanako raha manao congé mariana fa étranger daholo miaraka mivoaka taminazy. Fa halleloia, izy irery no natsomy patao aniverina iasa. Zany ny atao hoe avahan'Andriamanitra. Zany ny atao hoe avahan'Andriamanitra ny mpanompony sy ny ankonany ranampaviany dia noenao zany. Halleloia, manompo an'Andriamanitra fa ho tahina ny ankonanao. Tsara be mihitsy ny hira ozy izy Rodriguez. Direct Jesosy fa tsy niasa androany, nafinaritra be ny journée ako izy Jonathan. Halleloia, shalom Rolia. Halleloia, mankasitraka. Ia, misaotra anareo amin'ny fiarabana fampaherezana ny vity sy firaritsoazy. Tahiny Jesosy daholo irenareo, za misolo vavazy. Teraina Jesosy izy, halleloia. Teraina Jesosy izy $100 fa lamba ny tontolo androko androany. Halleloia, tara be vao tafafo, tsy fananiko nefa fa teraina Jesosy fa tsy bedin'ny patrona dia tara azy. Tara ianao vao tafafo satria variana niaritra vavaka fiambenana dia za ve dia tsinjovin'Andriamanitra ianao, tena tsinjovin'Andriamanitra ka. Tahiny Jesosy. Halleloia. Misaotra ny Jehovah Andriamanitra ozy izy izany zogiama androany misy zavatra natao tamin'ny maraina sofa tafiditra anaty fiara vao nijojo avy be ny olona ka tsy lena otsaka. Dia misaotra azy koa fa mitantany ny tonga soa daholo ato hatramin'izao alina zao ary tafiditra tsara eto vavaka fiambenana daholo indray sika rehetra. Tahiny tompo azy azy kapatitsy. Dia raiko Jesosy izy Erika fa nomeny tombonandro izay menakavy kely ny tonga soamantsara ao an-trano daholo sady nandray karama tsara sady ny amin'ny primo. Halleloia, tsara ny tompo nitahantsika Andriamanitra. Atika mikarakara tokantrano ny vehivavy na dia miteraka telo na efatra dia aloha miverina mianatra dia ateny any amin'ny mamany ny zanany dia sady kamo izy amin'io andro sakafo. Tsy mboatra antsika malagasy zany fa tsy ohatr'izany no vadintsika rahalahy. Halleloia. Mila mamindra vosotra amin'ilay tsy miasa. Raiko Jesosy nahazo fitsarana fotoana lavalava androany feno fiarovan'Andriamanitra koa. Halleloia. Mahakasika ny foko mihitsy mahita an'ilay fianaravombelona reo anay koa dia mahita fitsarana, nahita fitsarana fotoana lavalava eveo kely lasa ny hatramin'ny zoma fa androany ihany zany fotoana lavalava zany. Tsara Jesosy na ny adiny ray hitsarana ary dia efa hiderana an'Andriamanitra. Ozy Jehovah Andriamanitra mahatoky amin'ny kely fa ataoko manapaka amin'ny be ianao raha nabavy berta. Halleloia. Za misaotra ny tompo vita soamantsara ny journée anay sady nahazo fahasalamana tena navahan'ny tompo tao anatin'ny maro. Halleloia, marina izany lalahy. Isaorana an'Andriamanitra tontolo androntsika feno fahasalamana. Tena Jesosy tompo fanatratra vavaka fiambenana salama tsara be. Alamin'ny tompo mirindra amin'ny programa rehetra. Halleloia, anzela diamant. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra sy Jesosy fa nandray valim-bavaka be anio. Halleloia, tsara Jesosy mahafinaritra zany nampianatra ny ankizy sisa. Halleloia. Voninahitra n'Andriamanitra izy koa Daniela fa ny fiaranay izay nalasa nila be tany amin'ny garage fa azo sady vita soamantsara ny taratasy na assurance rehetra sady mankasitraka indrindra rehetra izay nitondra-bavaka. Jesosy hamany fitenareo sady mahafinaritra be ny tontolo andro na menakavy dia raiko mandrakariva Jesosy. Halleloia.
amen dia tsy ho simbasimba tsy ny tômôbilinareo rehetrarehetrareo mihitsy. Alleloia. Amin'ny zao amin'ny sabata misy aminareo ty vanazo tômôbily dia ozy izy le ranabozy izy le olona hoe za pasteur izy mba tsofi rano le tômôbilinay vaovao. Alleloia. dia hoy za hoe tsofintsika rano mihitsy. Dia anareo izay voanazo tômôbily vaovao sy ny sisa dia entintsika eto amin'ny sabatsika hitsodrano ny fanananareo mihitsy ny zavatra ampelantananareo mba tsy ho simbasimba mba ho tahian'Andriamanitra. Halleloia. Zany afa-tsahivy zay amin'ny sabata hitsodrano ny fananantsika ny tômôbilinareo vaovao hoe ny entanareo vaovao hoe ny appareil électroménager-nareo mba tsy ho ahatra elabe fa tsy le vetivety kely dia mividy vaovao ndray dia lany ny vola hoentsika mavaketo zany. Halleloia. Tahiny tompontsika rehetrarehetra voninahitro n'Andriamanitra misaotra anareo tamin'ny fanandratanan'Andriamanitra fa za mahatoky sy mino fa misy sandratra eto Andriamanitra, misy sandratra eto ny voninahiny satria metsika azy ny voninahitra ny saotra sy ny tera ho azy rery. Mankasitraka anareo Andriamanitra malifitia dia mitombositra dia mitomboa fahasoavana hatrany hatrany. Zay no elo raha tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izay efa lasa ny fotoana ho ampandrosoantsika ary ny anabavitsika ny aina maheno soa izy nitondra antsika anatin'ny misy fijona vavolombelona mety mbola sy vakiko tao bakiko ny an'ny tojo mialohan'ny hidirantsika mitoroteny. Hoy izy tojo hoe tolo androko androany dia sorako an'i Jesosy fa tena hoe lamba tsy tsisy olona narano mihitsy ny karakaraina dia ny evangelika tamin'ny YouTube sy nandinika tenin'Andriamanitra natonga tato amin'ny profesako efa netika mivavaka maly dia tena nihainy mivavaka Jesosy aty manko na misy olona karakaraina na tsisy dia rehefa faran'ny volana mandray karaha mahasoa mahatsara voany any nandray aza mbola mitombo karaha maraisina. Alleloia. Dia misy kantine endrika buffet kely zay koa dia afaka maka sy misotro izay tiana. Za ozy ny sefo hoe nefa ny mpiara-miasa amiko rehetra mandoa 2,40 isak'izay misakafo zany indroapolo litre isanandro dia gratuit foana. Karery tojo zany fa fitahian'Andriamanitra anareo. Alleloia. Na dia sakafo manana ataondrarivo aza gratuit foana. Lehibe fahasoavanao sy fitahianao ny olonao tsy efa malalo dia efa nampin'izany hitanareo fijona vavolombelona tamin'ny tanàna hoe nisy olona ny teny fa raha androany zany ho etsena dia isy réduction 50% dia ny etsena tokoa ary za androany dia 78 € ny vola total ny vidin'ny entana dia 39 € fotsiny nalohako. Alleloia. Dia rahaina Jesosy isan'andro marina ilay iriny hoe manenjika antsika vaoarina ny fitahian'Andriamanitra. Tsara ny tompo. Tena tahiny tompo ianao raha latozo mahafinaritra be mihitsy ny fijona vavolombelona. Sofana alefanao tamin'ny MP fa tsy hitako ato anaty live mihitsy ny commentaire anao. Ka misy problème mihitsy revana le Facebook. Misy problème mihitsy le Facebook satria na za koa ilay ty zao mizatra ny soratako tsy haiko ny hitanareo mizatra ny soratako teo ohatry ny tao ihany nefa le izy. Alleluia. Tobaka mihitsy fitahiana rahalatojo zao tahiny tompo. Alleluia. Lao tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Menofinaritra daholo ary nareo mpandrosotsika ary nanabavitsika ny ana mahesoa Italia izy nitondra antsika anatin'ny tenin'Andriamanitra. Menofinaritra daholo. Mankasitraka pasteur nanome fitenenana dia tahiny Jesosy pasteur ianao sy ny ankohonanao ary fiadanan'ny tompo mba antsika tsirairay avy izay manaraka izao vavaka fiambenana izao. Alleluia. Dia ampahatry tena lehibe ry havana no andraisako izao tenin'Andriamanitra izao ary ankafaliana kosa ny izarako azy amintsika tsirairay avy. Ny tenin'Andriamanitra izay hozaraintsika mantsy dia ao amin'ny Salamo 70. Salamo 70 andininy 10 sy ny 12. Andininy 10 sy ny 12. Izay mivaky toy izao amin'ny alalan'i Jesosy hoe 70 taona no andro ny taonanay ary raha tahiny mateza aza dia 80 taona. Nefa fahasasarana sy zava-poana ny voninainy fa mielina faingana izany ka lasa manidina izahay. Mampianaranay anisan'ny andronay ahazoanay fohendry.
Alleloia. Ny soramandry ry havana dia manambara hoe ny mahatsinotsinona ny fiainana fiarovana azo antoka. Ny mahatsinotsinona ny fiainana sy ny fiarovana azo antoka. Dia eto ry havana, antsoina antsika hianatra anisan'ny androntsika. Fa ambara kosa hoe fahasasarana sy zava-poana nefa ny voninahiny. Ny olombelona dia mikatsaka ny voninahitra io foana. Miezaka manao zavatra mafy sy tsara mba azahoana voninahitra. Maro izany. Rehefa mahavita zavatra tsara be dia mahazo voninahitra ho azy. Izany hoe ny fanaovana ilay zavatra tsara izany na tsy tadiavin'ilay olona aza dia mahazo voninahitra izy. Misy olona misasatra be tsy hitan'ny olona mihitsy dia tsy mahazo voninahitra, malahelo izy. Izany hoe io voninahitra imatimatesantsika io izany dia zava-poana. Zava-poana tsy isy dikany. Fa mielona io, manjavona io. Fa isika kosa ho aiza manidina antsika. Rehefa tapitra ity fiainana ity dia anidina antsika, anidina ho aiza. Fiteny ilay hoe manidina eto. Fa hoe na isika mandeha any amin'ny fiainana mandrakizay hiara-tsambatra, na isika ho any amin'ny fiainana mandrakizay any amin'Andriamanitra, na isika ho any amin'ny helo mandrakizay. Dia mianara, rary ny mpiventy-salamo raha miteny hampianaro anay. Ny antony mahatonga anjareo mangataka hoe hampianaro anay mba hanana anjareo fohendry. Dia miaintefa amintsika koa izany teny izany, hampianaro anay mba hanana anay fohendry. Ny fahendrena mantsy ry havana dia fanahy izy io. Ny fanahy masina dia manana fanomezana 7, dia iray amin'ny fanomezan'ny fanahy masina io ny fanahin'ny fahendrena. Fahendren'ny fo fa tsy fahendren'ny saina. Ny fahendren'ny saina dia kajikajy. Fa ny fahendren'ny fo dia ny fahamarinana sy ny fisian'Andriamanitra ao amintsika. Izay ny fahendren'ny fo. Alleloia. Marobe ry havana ny fomba ahafahantsika manisana io andro iainantsika io. Marobe ny azontsika ambara amin'izay. Fa androany kosa tsika hijery zava-baovao. Hijery zava-baovao kely tsika fanisana andro hafa kely. Andao antsika ho any amin'ny Genesis toko 15. Ny Genesis toko 15 dia hofitiniko aminao izy iray manontolo fa ao tsika no andray ny fanisana andro sy ny fahendrena. Alleloia. Izy io dia manambara toy izao. Famelohan'izay aloha dia ny soramandry dia manambara hoe ny taranak'i Adama. Izany hoe hiditra amin'ny tetiarany Adama izany tsika eto. Tetiarana avy amin'ny Adama ka hatramin'ny Noa. Izay ny idirantsika eto. Tany am-piandohana ry havana, Genesis toko 15 iray manontolo fa hofitinina. Tsy vita raha ohatra ka hovakiana, lava loatra moa ny fotoana voafetra. Tany am-piandohana ry havana dia narian'Andriamanitra ho sambatra ny olona. Fa noho ny fahotana dia tonga raha fahafatesana. Dia rehefa tonga raha fahafatesana dia nisy ny famondrapo dia mbola velona lava be ny olona. Fa ny sanandro satria aneo hoe firy-taona ny ainan'ny olona. Dia tany am-piandohana koa dia mitovy endrika eto manomboka ny andininy voalohany ao amin'ilay toko 15. Mitovy endrika amin'Andriamanitra naovan'Andriamanitra ny olombelona ary mitovy endrika tamin'ny Adama ny zanak'i Adama. I Adama dia 13 taona i Adama niteraka ny Seta. Ary maty i Adama rehefa feno 700 taona. I Seta 500 taona Seta niteraka ny Enosy. Ary maty Seta rehefa feno 2700 taona. Enosy indray 70 taona izy niteraka ny Kenana. Ary maty Enosy tamin'ny 500 taonany. Kenana indray dia 70 taona izy niteraka ny Mahalalila. Ary maty Kenana tamin'ny 700 taonany. Mahalalila indray dia 520 taona izy niteraka ny Jareda. Ary maty Jareda tamin'ny 570 taonany. Jareda dia 220 taona izy niteraka ny Enoka. Ary maty Jareda tamin'ny 270 taonany. Enoka dia 520 taona izy niteraka ny Metosela. Ary maty Metosela ary maty Enoka tamin'ny 520 taonany. Metosela 720 taona izy niteraka ny Lameka.
ary maty Metosela tamin'ny 727 taonany. Dia Lameka moa niteraka ny Noa tamin'ny 220 taonany ary maty Lameka tamin'ny 777 taonany. Dia Noa indray niteraka ny izy telo lahy Sema, Ama, Jafeta ary maty Noa tamin'ny 570 taonany. Ity moa dia tsy hita ao amin'ny Genesis toko 5 fa any amin'ny Genesis toko 7 ahitantsika anio fotoana nahafatesan'ny Noa io. Genesis toko 7 andininy 720 dia 770 taona Noa ny maty. Inona ny zavatra azontsika raisina amin'ity tetiarana ity? Ity tetiarana ity dia manambara ny andro lava ny ainana. Satria raha naraka tsara tsika teo dia Metosela no lava andro iainana indrindra, 770 taona ny andro ny ainany. Izany hoe izy no olona ny aina lava indrindra eto ambonin'ity tany ity, i Metosela. Izay ny anankiray. Ny anankiray faharoa dia tamin'ny taranaka fahafito i Adama, Seta, Enosy, Kenana, Mahalalila, Jareda ary Enoka. Amin'ny taranaka fahafito no misy any Enoka dia Enoka indray no olona tsy mba voalaza tao anatin'ny Baiboly hoe maty fa nanjavona. Inona ny antony nampanjavona azy? Ny 720 sy 720 ankera izintsika dia vakitsika feno ao amin'ny Genesis toko 5 io 720 sy 720. Ary ny andro rehetra ny ainan'ny Enoka dia 580 taona. Ary niara-nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra. Aleluia. Enoka ry havana dia tsy hita fa nentin'Andriamanitra. Satria miara-mandeha tamin'Andriamanitra. Io zany ilay fahendrena ngeza be. Isika koa raha miara-mandeha amin'Andriamanitra isika dia afaka miaraka amin'ny mandrakizay. Eto zany tsy ilay maty ara-batana ny asokatana fa ohatrany hoe fa manambara sady hoe miara-mandeha tamin'Andriamanitra Enoka, niavaka zany Enoka dia efa any amin'ny fiainana mandrakizay sady. Efa nalain'Andriamanitra miaraka aminy ary ianao, izaho. Izany hoe ahoana ny fomba ataontsika mba hiaraka amin'Andriamanitra mandrakizay tsika, tsy ho any amin'ny elo? Dia tsotra be ry havana. Miara-mandeha amin'Andriamanitra. Miara-mandeha amin'Andriamanitra tsy tononona ohatr'izay fotsiny fa manaraka ny didiny, miaina amin'ny fahamarinany, miezaka mifankahazo aminy, mahafantatra azy. Misy asa zany atao ao dia izay ilay ananana ny fahendrena fahendreny fo. Mamantatra hoe aiza ny lalana tian'Andriamanitra hitondrana ny fiainako. Fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika, manaraka ny didiny, miaina amin'ny fahamarinany, malala mibebaka satria tsika manota tsika, tsy lavorary tsika. Dia izany ry havana. Ary ato anatin'ity toko 5 ity ihany koa dia ahitantsika isa fito miverina. Ny taonan'ny dadan'ny Noa zao 770 sy 700 taona. Fahafenoana zany ry havana. Taorianan'io dia tonga ny safodrano. Rehefa Noa zany no manina hiatrika ny safodrano satria feno ny fotoana. Niseho eto hoe Enoka le nanjavona nivaka tamin'Andriamanitra, tsy hita izy tsy niteny hoe manjavona fa hoe ka tsy hita izy fa nentin'Andriamanitra izy. Tsy voambara mihitsy hoe maty ny rehetra, voalaza daholo hoe maty rehefa ohatrao fa i Enoka zany tsy voalaza mihitsy. Dia fahendrena ngeza be ny ao ambadika izany ry havana. Ny amin'ny 720 koa dia somary mahaliana kely hoe vakitsika ny anaran'i Jesosy ange ary ny anarany natao hoe Noa fa hoy izy ity no hampionana antsika amin'ny asantsika sy ny fisasarany tanantsika noho ny tany izay voahozon'i Jehova. Aleluia. Manambara eto amin'ilay fahasasarana. Misy fahasasarana zany ao izay vao misy vokatra. Mila niasa mafy ireo olona ireo. Ohatra ny fiainantsika andavanandro, ady ny fiainana ry havana. Ka izao aza mitady voninahitra amin'ity tany fandalovana ity ry havana.
aza mikatsaka akory hoe ahoana fomba zahoako voninahitra satria zava-poany ireny na ho azonao aza zao tontolo izao nefa very mifanahinao dia tsisy dikany, tsy misy dikany mihitsy. Ahoana ny fomba famonjena amin'ny fanahary, anytsika ny asa. Isany anatin'ny fanisan'andro ny famonjena amin'ny fanahy dia fananana toetra tsara, fanarana ny didin'Andriamanitra ary fiainana ny fahamarinana. Araka ny voalaza teo hoe finamanana amin'Andriamanitra. Jerova olombelona kely ary havana. Tapa-kevitra ny ala tao amin'ny masera. Tsy nalana aho fa niala. Ny antony te hamonjy ny fanahiko aho. Tsy nazava tamin'ala izy teo am-pialana fa fantatro fotsiny hoe te hikatsaka zavatra hafa ankoatran'ny izay iainako aho. Dia ao anatin'izany ry havana atsapanao hoe maro be ny sedra, mafy be izany hoe zatra fiainana tampolopolo taonany aho no mifindra fiainana hafa. Fa izao anefa vao maina vesatra satria vao enjika. Rehefa 2 taona izay no nidirako nanaovako batisa, nidirako tao anatin'ny fiangonana sabatista. Manaraka ny didin'Andriamanitra, manaraka ny fahamarinan'Andriamanitra araka ny voasoratra ao anatin'ny Baiboly. Aleloia, izay ijoroako fa volombelona eto. Dia tondromolotra Yesu no azoko mandritra an'izany fotoana izany. Tanatin'ny 2 taona tena tsapako tao rehefa navotako batisa tena hoe ndrivy avy masera dia mivavaka any amin'ny sekta. Ndrivy avy masera dia mivavaka sabata. Eny ry havana, avy masera ary nanapa-kevitra ny anaraka ny anaja ny andro sabata. Ary tsy sabata ihany fa ny fahamarinan'Andriamanitra rehetra. Aleloia. Satria teo any an-danitra. Ho anareo omany no mandrakizay nareo fa ny ahy tompoko dia tena hoe efa manomana amin'ny mandrakizay koa. Tsy miteny hoe efa tody fa miezaka amin'ny alalan'ny batisa ny raisiko ny fiainako mikatsaka hoe ahoana sy ahoana eo anatrehan'Andriamanitra, ny fiezako miaina amin'ny fahamarinana ary ny didiny sy izay hafa izay tokony hoe hiezako isan'andro, izay taritiny fahendren'ny fo. Aleloia. Izany ry havana. Fa izany akory tsy hoe mandeha ho azy, tsy mora izany, fa misedra ho anao mihaino io. Variana amin'ny hazakazaka izao tontolo izao ve ianao? Variana fotsiny amin'ny zavatra hoe mafy sedraina dia hoe manao ny tsara dia ampy. Sa efa mba manomana amin'ny mandrakizainao? Safidy ilay izy ry havana. Hanomana amin'ny mandrakizay ao amin'Andriamanitra sa ho any amin'ny elo mandrakizay? Dia mahereza daholo ho anareo izay mihaino eto, azo andramana tsara fa andramo ny fanomanana amin'ny mandrakizay. Midira amin'ny fahamarinana fa ho sambatra ianao na dia anatin'ny sedra maro isan-karazany ary mbola mijoro volombelona amin'izany aho izao. Maro ny sedra ny sedraiko fa mahatsiaro sambatra sy faly foana. Voninahitra sy ny dera ny laza dia averiko any amin'Andriamanitra mandrakizay. Azy reriny ny dera sy ny laza. Aleluia. Amen. Aleluia. Mankasitraka be dia be indrindra anao ranabavy. Maheno soa. Aleluia. Tamin'ny tenin'Andriamanitra izay nentinao teto, Andriamanitra manankirepasoavana hamaly fitianao, mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Mankasitraka indrindra anao amin'ny tenin'Andriamanitra fa mampisaina tokoa ty tenin'Andriamanitra ity ary saotranareo koa mankasitraka azy fa mampahery azy ny fankasitrahana izay ataonareo. Aleloia. Salamo 80. Aleloia. Salamo 80 andininy tena tokony hampisaina antsika ty teny ity. Andininy 10. Hoy ny tenin'Andriamanitra 70 taona no andron'ny taonanay
ary raha tahiny mateza aza dia 20 taona. Nefa fisasarana zava-poana ny voninahiny fa mielina faingana zany ka lasa manidina izahay. Tena nenihena, tena mahavariana fa arakaraky ny androson'ny taona mampiena ny fotoana iainan'ny zanak'olombelona. Raha mahitsika misy velona 700 taona tany aloha tany, 700 taona ary mety ho sela. 700 taona ry Adamo dia nenidina foana zany. Tany amin'ny Jakoba efa 300 taona, 700 taona, taty arina efa nidina ary tonga aty amin'ny Salamo dia tena i Mosesy naroatra Salamo fa 90 fa i Mosesy mbola velona 200 taona, nefa ny Mosesy no efa nomboka ny teny 70 taona ny andron'ny taonanay, ary raha tahiny mateza aza 20 taona. Faminan'iny zany amin'izao androntsika izao. Ary raha jerenao ny génération antsika fa gaga mety olona velona 100 taona zany amin'izao. Fa 70 daholo, 20 raha tahiny mateza. Ary enjana ny fiainana eto an-tany raha mbola misy velona raha 700 taona daholo tsika reto vao maty. Ary leo koa ngambany. Leo raha 700 taona hoety foana dia ho hitanao daholo zany ny fiovan'ity zao tontolo zao ity. Fa Andriamanitra koa endrika. Andriamanitra. Mielina. Hoy izy ilay tena Andriamanitra hoe mielina faingana zany hoe tena vetivety kely nge zany ravany. Mielina faingana zany ka lasa manidina izahay. Raha tahiny mateza zany 20 zany. Raha midina ery amin'ny 120 tsika. Andao dia mifakitsika ny 120. Iza ny mahafantatra ny herin'ny fahatezerinao sy ny fahaviniranao ary izay tokony ho fahatahorana anao. 120 mampianaranay anisan'ny andronay ahazonay fo endry. Mampianaranay anisan'ny andronay ahazonay fo endry. Ahoana ary zany? Ny 70 taona sy ny 20 taona ireo zany mahatonga antsika rehefa mba misy olona fantatrareo entona ampahoriana ohatra ka lasa ry ray aman-dreny efa 70 taona mahery ireny dia zao ny fomba ny azo foana fomba fiteny hoe mahery aiza dia mamaky ampahoriana fa isaorantsika n'Andriamanitra fa efa nahatratra ny teny fikasana izy. Rehefa manomboka 70 taona miakatra zany ny olona ny maty tsy mampalahelo. Fisarahana tany dia mampalahelo foana. Fisarahana ranofo tena mampitomaso mampalahelo. Fa kosa amin'Andriamanitra dia zao efa fahasoavana zany. Efa nomena, efa nahatratra ny teny, io ny teny fikasana 70 na 20. Ho antsika rehetrarehetra taty aoriana zany. Aleluia. Efa vokiandro izy Marizao tena izay mihitsy. Fa zao ny tsoramandry aza adinona ny fiankinan'ny olo-marina amin'Andriamanitra na dia mandalo faingana aza ny androny sady tsy hono ny fahatezerin'Andriamanitra. Ny zava-dehibe zany ravana malala rehefa fantatritsika fa 70 andro sady 70 taona dia inona ny tokony ataontsika? Inona ny tokony ataontsika? Izy tena Andriamanitra amin'ny Deutéronome 2:30 any misy teny manao hoe engane ka hoendry izy ka fantatra izay ho farany. Io farany io zany tsy fantatra io roviny. Ny tena hoe mampianaranay anisan'ny andronay, ahoana ny azontsika ahaizantsika manisan'ny androntsika? Fa zao fotsiny ny ataontsika ao anatin'ny saintsika. Tsy fantatra. Izy andiny faraikemboly, izy zany mahafantatra ny herin'ny fahatezanao sy ny fahaviniranao ary izay tokony ho fahatahorana anao. Izy zany mahafantatra. Izy zany tena sura amin'ny tenany fa ho feno 70 taona izy vao miala eto. Tsy misy. Ary ny fiainantsika dia tahaka ny boky anankiray mivelatra. Fa tsy samy manana ny ateviny boky antsika. Samy boky fiainantsika io. Misy
ny anadahanyranavavy someva zany zao nanana boky dia mikatona le boky androany, mikatona le boky tamin'ny alina 10 taona mikatona ny boky, misy ke 13 taona dia mikatona ny boky, misy 20 taona vao mikatona ny boky, fa tsisy mahafantatra an'io. Hianatra anisan'io andro io tsika tsy fantatra. Hozy izy Davida hoe Salamo 5:30, Salamo 5:30 dia nipaipatra. Zao ny tenin'ny Davida hoe Jehovah ampahafantaro ny farako aho sy izay ohatry ny androko, aoko ho fantatro fa olon-kandalo aho. Zao foana ny ataovanao an-tsaina, mandalo ianao eto. Zany olona mandalo zany tsy mitoetra. Zany olona mandalo zany tsy mitoetra zany. Fa zany mandalo zany fandalovana fotsiny io. Ary eo amin'io fandalovana io mihitsy ny tokony hanararotantsika, hanamboarantsika ny feonantsika amin'Andriamanitra. Zao mba tenin'ny Jakoba, mahakasika foana ty tenin'ny Jakoba ty rehefa nanontaniany Farao izy, firy taona moa ianao zao? Io ny ataontsika rehefa eo hampahafantaro ahy, laso teo dia hanantsika io, laso tonga dia tapetsika fa izay mihitsy tena ira mety eo amin'io. Amizay tsy manontany ny Egyptien fa tonga dia efa mety iny, hampahafantaro ahy loatra tapeko izay. Eo amin'le Farao sy Jakoba tsika no mijanona, fa tonga dia tapeko le ira dia amizay tsy mitady ira be intsony rehefa avy eo. Halleluja. Halleluja. Rehefa vonona zany ny ira rehefa avy eo Amen. Ozy izy any Genesisy, loatsika jery tenin'Andriamanitra amin'ny Genesisy. Zay ny tenin'ny Davida teo, ampahafantaro ny farako aho izy izy izay ohatra ny androko, aoko ho fantatro fa olon-kandalo aho. Ozy izy Farao rehefa nena tamin'ny Jakoba. Genesisy 7:20 andininy valo. Genesisy 47:8 amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny andiny fafito dia nentin'i Josefa tenatrehan'ny Farao Jakoba reny, ary Jakoba dia nisaotra ny Farao. Ary hoy Farao tamin'ny Jakoba, firy taona moa ny andro niainanao? Dia hoy Jakoba tamin'ny Farao, 300 taona no andro ny fahinianako. Mbola velona izy miteny an'io, mbola tsy fantatra zany roviny izy ho faty. Fa ny bilan, ny jeritodika, ny zavatra matsapa tao anatin'izay 300 taona. Atsasaka le 70 zany le atsasaka kely latsaka kely fotsiny, atsasan'ny mahery moa zany. Dia zao 300 taona no andro ny fahinianako zao, sady vitsy no ratsy ny andro ny ainako, ka tsy natratra ny andro ny ainan'ny razako tamin'ny andro ny fahinianana. 300 taona sady vitsy ny ratsy. Tsara fantatritsika fa zany Jakoba zany dia anisan'ny olona nanana ny ampy raha resaka vola sy harena ny tenenina. Anisan'ny mpanompon'Andriamanitra tena nitahian'Andriamanitra zany Jakoba zany. Zay aloha zany fanamarihana voalohany tokony emeko anareo.
zany hoe nanam-bola nanana miliara izy raha zay ny azo lazana azy fa zao ny zavatra tsapany sady vitsy ny ratsy ny andro ny ainako inona ny vitsy sy ny ratsy fa naninona tao anatin'ny 30 taona ny enany nisy taona maro izy nitsoaka ny Esau mitaitaina narary fo narary vo amin'ny tahotra sy ny tebiteby andro aman'alina tao anatin'izany mba nisokatra amin'izay ny fiainana nananako mbola ny fitahan'ny olona aloha vady tokony vady hafa ny nangatana dia vady hafa ny azo fa tsopanantenana ke zany fa tsopanantenana tratran'ny ny trahison tratran'ny fitaka be vava fetsifetsen'ny olona dia davy ny olona hiasa maina mitebiteby miondam-bato mbola mifampitolona amin'ny anjely aloha vao nitahin'ny tompo nandeha nitsoaka efa mba nitahin'Andriamanitra indray niady indray ny zanany ny alonany zanany hafa indray ny zanany tena teny dia avy eo nadangana hoe maty tsy mbola fantatry hoe maty na hoe velona fa dia maty dia efa naratra indray ny fo ao anatin'ilay 30 taona daholo zany avy eo indray mbola lasa indray ny Benjamina kely nitazomina tany tratrana soka indray avy eo velona ihany angety Josefa ozy Jakoba sady vitsy ny ratsy ohatrany teteny Jakoba tsy tsara ty fiainany ty ary ny olona miango-po amin'Andriamanitra men'Andriamanitra azy zay irininy fony tahin'Andriamanitra tsy manan-java-mahory fa tsy mety tamana eto zany ary tsy mety mahita tsara zavatra mahafinaritra sy tsara hoe tena hijanonana eto dia tsy mirarakona manana na tsy manana fa ratsy fonana eto ary vetivety fa mitsindro amin'ilay avy 30 taona ny olona mavita amin'ny tena zany aiza zay atsika 70 taona irehare amin'inony tsika 70 taona mahita zao tsika sarin'ireny acteur matanjaka be tamin'ny andro tsika mbola kely mpijery vidéo reny Jackie Chan ry Stallone ry Arnold ry Van Damme ry Dolph be dia jereo zao reny olona reny amin'izao za tena variny reo izy tena reny tena Bruce Willis zany efa tsisy raisina tso nefa tena nitoizana dia tsapanao mihitsy ny ty tenin'Andriamanitra ty hoe mielona faingany ty andro tsika ty hafa efa antitra vao nananaka tamin'ilay vadiny ty ny tena marina zay any Erika zay alleloia zany rehetra zany nitambatra ny olona ty ivelany ty tsy olona miliardera fe hanan-java-mahory zany zany ke raha manano tsy tokony natetratsika amin'ny resa-bola sy miliara zany tsisy dikany io rehefa tonga eo aminao mbola tsapa tahaka ny Jakoba ihany hoe sady vitsy ny ratsy ary zany nisoratsika n'Andriamanitra natao 70 sy 80 fotsiny tsisy atsika neto ry havana tsy diso fanapa-kevitra Andriamanitra raha 700 ry Adamo 780 sy 700 ry Metosela fa 70 sy 80 sisa atsika ty amin'ny andro tsika ahoana ny iainana anatin'ny ratrapo anisy 700 taona fa tsy sompanantenana manala fanadina anao tsy afaka dia diso fanantenana manam-bola ianao dia lany dia diso fanantenana simba ny tômôbilinao dia ketraka misy mamaky ny tranonao dia fa zeny ratantazo ny ankizy tika ka tsy rareo ve ravana ilay 70 taona dia efa mety vitsy sady andro vitsy sady ratsy zao ny tenin'ny mpitoroteny efa namaky mpitoroteny toko 7 itsika tao
teny toko fasivy tokony ampieritreritra antsika ty teny toko fasivy 150 izay rehetra azo ny tananao atao dia atovy amin'ny herinao fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena na any amin'ny fiainantsika izay alehanao rehefa tonga any amin'ny fiainantsika tsisy nina azonao atao tsony soatra ny lina zany eto amin'ity tany ity tsy na de vitsy sy ratsy aza ny eto na de fitopolo mielina sy faingana aza ny eto any zay ataontsika eto any fa any amin'ny toerana le antsika rahatry zay tsisy atsiazotsika atao tsony zay inona ary ny tokony ataontsika eto ny tokony ataontsika eto revana efa ratsy sy foy ihany ny eto karaha le ratsy sy foy le mielina faingana no eto fantaritsika tsara fa misy zavatra misy préparation ataontsika eto manao vakansy tsika eto miomana tsika eto tetezany ty lalovantsika ty ozy izy miboky ny Amosa tsika maky boky ny Amosa zany anerinan'ny Joely boky ny Amosa toko fa 4:12 hoy ten'Andriamanitra ho zao ny ataoko aminao ry Israely satria nanao izany aminao dia miomana iona amin'Andriamanitra ao ry Israely Amosa toko fa 4:12 miomana iona amin'Andriamanitra ao na 700 taona ianao ny aina teto na 900 taona ianao ny aina teto na 20 taona ianao ny aina eto na 20 taona ianao ny aina eto na 520 taona ianao iaina eto dia tadidio fa miala eto ianao iona amin'Andriamanitra misy le boky mpitoriteny zay ataovy zay azo ny tananao atao ataovy tsara fa any amin'ny toerana lehanao aorianany ty fiainana ty tsy afaka anao an'izany ntsony ianao misy olona rehefa tanora izy aloha dia ataony manapitra tabilao amin'ny fiainana fa efa manomboka miantitrantitra dia manomboka te hanantona an'Andriamanitra fa maninona satria fantany fa hifarany ty ary mahalala an'izany daholo fa iona amin'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra aorianan'ity fiainana ty na zay nandahany Jesosy maso rehetra hita azy na athée ianao na musulman ianao na bouddhiste ianao na mpanompo sampisikity taranakinizy ianao na mpitana doany ianao na pasteur ianao na mpiandrondry ianao na pasteur ity vola fotsiny na pasteur tery amin'ny fanahin'olona iona amin'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra tsisy ho afaka amin'izany ary io fionana amin'Andriamanitra io no ararotintsika homanina ao anatin'io andro mielina faingana io 70 na 20 fa manam-potoantsika iomanina be dia be ny olona rehefa any amin'ny 100 taona nisy ranabavy zay taloha tany am-piangonana zay efa antitra be mihitsy izy dia nangataka izy atao batisa dia efa tsy mahay mandeha intsony zany nitrotrony zany niditra ao anaty rano atao batisa trotrony efa tsy afaka mandeha intsony fa mandeha fauteuil roulant dia tena efa malemy fa mbola matsiaro zay atao batisa andray an Jesosy afiry le fatisa mangasika be le rano manao akanjo be misy izy da atsofoka atao tao batisa am'izay andray an Jesosy tompoko mpamonjy ny fiaina anjarako zao mba atao arakizy mba atao batisa dia efa natao batisa satria maninona satria mahafantatra fa raha iary eto ho aiza zay misy atao batisa no vonjena sady manentana anao ihany hoe sao dia efa tokony atao batisa ianao na eto amin'ny fandaharan'Andramokay izao afaka manao batisa anao na any amin'ny pasternareo any amin'ny fiangonanareo afaka manao batisa anao fa midira amin'ny ranon'ny batisa ny eto fotsiny mahasamihafa ny eto aminay eto amintsika zay tsy manao batisa olona teo atao batisa fotsiny hoe tonga dia mba atao batisa fotsiny fa olona teo any an-danitra mihitsy zany olona resy lahatra hivavaka aoriana batisa fa tsy mbola andeha anao firazerebra anaty fotoam-bavaka sy fa olona tena vonona
iroso amin'ny fivavahana. Zay tsy maimaika zany zay manao batisa eto. Raha vao zay zany eto manao batisa maimaika zay dia mandisy fanantenana zay ny olona atao batisa. Fa ny olona tena voazato oetra ireny atao batisa. Atao batisa dia atao batisa. Satria maninona? Satria ho avy ny fotoana ialana eto. Satria fitopolo sy valopolo vetivety io dia mampino very havana. Vao viana ry havana nankalaza ny 20 taona. Za tamin'ny 20 taonako, za taloha manao fety isaky ny anniversaireko dia manasa olona foana. Dia manao baline ao an-trano. Dia mamanaisy ny anabaviko rehetra manao ny sakafo. Dia manao anniversaire foana miinvité namana be dia be ao an-trano foana taloha rehefa anniversaireko. Tadidiko mihitsy zany nanao anniversaire na 20 taonako zany ry havana. Fa nipoapoaka mihitsy. Hoe 20 taona lehibe azo. Ampiny very havana hoe afaka 2 taona dia ankalaza ny 15 taona. Etsana ke zany. Vetivety ke zany. Ohatran'ny tsy hitako kory fa ohatran'ny nitikotina teo dia ohatran'ny nitikotina teo dia nandalo problème dia ohatran'ny niova fo dia nanomboka nanao asan'Andriamanitra dia miadiady amin'ny fiainana dia problème maty dia ary misy problème ary dia fa ary 50 vetivety zany a. Raha ho amin'ny feny 50 koa apetraka amin'ny Jesosy zany eto am-bavaka. Fa ny tena marina dia zao ry havana malala. Andaotsika no manano mandrakizay. Andao io 70 io. Ny 70 io vetivety io dia tonga. Alléluia. Là isotro rano kely azafady. Ohatra maina be ny tendako dia aleo isotro rano kely azafady. Alléluia. Ny zanako marina indray ty nefa karazany 20 taona. Alléluia. Fa io 70 sy 20 io andao anomanantsika ny mandrakizay. Ampianaro anisan'ny andro nay zahay. Ahoana ny ahafahana manisany io? Tsy hainao manisany io. Fa ny zavatra ataonao dia zao. Raha antaniana zao ianao androany. Raha androany ianao miana farany inona ny ataonao? Aza manao taka ny ramatoa. Nareo nahita ny ramatoa eny an-taniana. Fety be mihitsy zany 70 taona zany Roly Roly mbola mitana be mihitsy ohatran'ny 5 zao fahitana azy efa 70. Mahafinaritra. Hoy izay ramatoa zay teo izay tena adaladala raha ty ramatoa. Nantanipanao gazety sendra teny an-dalana izy. Raha androany ianao miaina farany. Inona zavatra ataonao? Ramatoa efa 20 zany. Handeha hitady lehilahy zaho izy. Zany navaly to dia tsy apitrapa. Raha androany ianao miaina farany inona ny ataonao? Handeha hitady lehilahy zaho. 20 taona izy amin'izay Andriamanitra. Tena misy olona dia tena hoe tena na dia fiatsaram-belatsihy ary tsy te ho voavontsy zany. Nitady lehilahy hono izy ry havana malala. 20 taona izy amin'io. Asina nefa tsy hitady lehilahy rapitra amin'ny velona farany. Indray dia misy olona efa tena fa izao. Raha androany ianao velona farany. Inona ny ataonao ke? Indray tsika mba samy miteny. Raha andeha tsy ataontsika hoe sanatria zany. Fa raha ohatra zany andeha ataontsika ho avy Jesosy rapitso ary. Amin'izay tsisy hoe ianona izy mifaty tsy izay le izy. Izay mihitsy zany no tsy ampy taminy. Fa raha itsika zao mba tena zavatra anankiray tsy ampiatsaram-belatsihy. Tsy ampiatsaram-belatsihy. Anatrehan'i Jesosy. Raha androany Jesosy ho avy izy androany. Ho avy izy rapitso andao mbola hoe menany ty androany ihany tenao. Inona no ataonao? Mety misy amintsika zao andeha tetin'ny fianakaviana aingana aloha. Dia andeha hifamela amin'ny olona rehetra izay mety nanana alahelo. Zany azo atao daholo. Fa betsaka amintsika nanao alibavaka. Ifona. Dia hamela izay rehetra nananantsika alahelo. Dia mangata-pamelana amin'izay rehetra nanana alahelo tamintsika dia mibebaka araka ny tenin'ny Lina. Ary izay mihitsy kely zavatra tian'ny tenin'Andriamanitra.
ekoaka sy dradradradra andramasy bebaka be bebaka mafy amin'andriamanitra zany zavatra rehetra teneninareo zany tena marina nge zany bebaka dia manao arom-bavaka ozy izy erika mibebaka koa izy Sylvie bebaka mafy amin'andriamanitra ozy sandola dia ekoaka hidradradrana andramaso bebaka ozy izy Marizo dia bebaka ozy izy ny Lina Alleluia ivavaka ifonandohalika mandra-pialako ifona ho an'ny fianakaviana ozy izy iamy bebaka mafy izy Angelina toizako konfimanako bebaka miresaka aminy ozy izy ny aina maheso bebaka mamitra mpihavanana dia mamela heloka ozy izy Aingelina Rodriguez. Alleluia tsara be daholo izany programanareo zany ozy toy hoe ao anaty mesage fa ny mesage ny commentaire todo tsy mipotra mibebaka sy manao fiankofana fiderana an'Andriamanitra ozy izy toy zao ambadika ao mandeha mitory filazantsara amin'olona manodidina ozy izy Kalazo sotra Kalazo aloha mandray anjara. Alleluia bebaka mafy ozy somefa mibebaka mafy andramaso izy ko Daniela mamela heloka ny fahavaloko ozy izy Rolianisy. Alleluia raha mavy Jesosy na hiala eto tsika zany no programa tsika satria manino tsika manao an'izany mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra. Alleluia ozy izy Suzelle fa manino tsika manao an'izany satria any amin'ny fiainantsika tsy afaka anao an'izany intsony tsika arak'ilay tenin'ny mpitoroteny teo averiko ilay tenin'ny mpitoroteny teo mpitoroteny toko fa 7:20 zay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainatsika izay alehana. Mangataka mafy amin'ny fonana sy fisaorana sy fangatahana ozy izy ranam-pavimamy kely tsisy diso ny zavatra teneninareo zany tsisy diso ny zavatra teneninareo tena marina. Misy lehilahy anankiray mampalahelo amin'ny Samuela faharoa mampalahelo anaty rahalahy ty efa tao aloha daholo zany ozy izy Rosemina. Alleluia izy izay tena nandro ny Samuela faharoa toko fa 7:20 andininy fa 2:30 ary Barzilay Gileadita nidina avy tany Rogelimo dia niara-nita tany Jordana tamin'ny mpanjaka izy mba hanatitra azy hitany Jordana. Ary Barzilay dia lehilahy antitra efa 20 taona 70 na 20 efa 20 zany izy zao ary izy dia nanome anina ny mpanjaka raha nitoetra tany mananaina izy fa mpanjaty be indrindra izy manan-karena zany Barzilay zany. Ary io mpanjaka tamin'ny Barzilay andeha hiara-mita amiko ianao ho velomiko any amiko any Jerosalema hiakatra andapa zany hoy Barzilay tamin'ny mpanjaka ohatrinona tsoa moa ny andro avelomako no hiariakatra mpanjaka akany Jerosalema ohatrinona tsony dika zany hoe fa mbola misy fotoana firy moa mbola misy fotoana firy moa zao ny iainako efa tonga amin'ny 20 izy zany hoe dia efa afaka hery taona afaka 2 taona ozy izy 20 taona zay ny andro navelomako ka mahalala Jesosy ratsy itsony va matsiaro tsirony zavatra ho anko sy sotroko itsony va mpanomponao marezy feo an'ny mpirahala sy ny mpirahavavy itsony va ko nahoana ny mpanomponao mbola hoeta mavesatra amin'ny mpanjaka tompoko kely foana ny andehanan'ny mpanomponao eo andafin'ny Jordana iaraka amin'ny mpanjaka ko nahoana ny mpanjaka ko mite hamaly fity aroatra toy izany saranitra ianao aoka ny mpanomponao ody ihany fa ho fahatany amin'ny vohitro akaiky ny fahasanikaky sy neny io. Mampalahelo anay io rangahy io rangahy io zany namelona ny Davida tany am-pitsoahana rehefa nitsoaka ny izy moa rehefa nifanditra tamin'ny zanany lahy izy Alleluia dia nyvelomin'io raha dia rehefa iverinao any Jerosalema amizay dia zao mba falam-pitiny teny Davida ndao fa ho velomiko ianao any Jerosalema dia tsy nety nandetsony io lehilahy io izy hoe zany ozy efa hita mavesatra zao zany ozy izy zao efa hita mavesatra efa tsy mahalala fofokanina tsiro sakafo tsony apa tsisy maminy tsony izy mpanjato be vola misy fa 20 taona izy inona moa ny azaka zahantsika amin'ny fitediavam-bola foana tsy mitsahatra ka
voariva to mihitsy resaka taman'olo zao ten'le olona anahy zany azo izy ny ankonana azo atao ambany zavatra any pastera am'le asan'andriamanitra ohatrany teteny izy hoe atsaritsara atao milamindamina ny asan'andriamanitra ny fitediavam-bola satria zany fampizareo zany zay hoe miao amin'ny programako mifo a maraina dia miasa otriny olona rehetrarehetra ihany dia nariva tsy maintsy mikarakara ny fandarina sy ny sisa sy ireo ankizo anatin'ny groupe izy hoe mba jerevy ihany izy ny zanaka fa aza atao amin'ny kilabao aza matahotra anao fa aza ataoko kilabao rehefa lahady aza tsy lahitra kisoka mihitsy rehefa lahady fa rehefa lahady dia mamaly faly sy mitondra an'ireo vady aman-janaka ireo mba miaraka manao video famille zay dia ohatr'izay fa zao ry havana ny fiarahan'ny ankonana tsara fa tsy afaka hitondra ny fiarahan'ny ankonana eo anatrehan'ny Jehova ianao raha eo amin'ny Jehovandriamanitra ny fiomanana eo amin'Andriamanitra dia ny sosiny tsara ny fitondrantenanao ny asan'Andriamanitra nataonao nisy tantara napetraka ao teto an-tany teto zany no nentinao miseho anatrehan'Andriamanitra raha hatr'izay rehefa tonga ny 70 sy ny 80 mitovy daholo tsika ireo tsy ahatsiaro tsirokanina ntsony ary raha tonga ny 70 taona mbola eto tsika dia manomboka miomankomana reny olona maditra reny manomboka mahatsiarotsiaro an'Andriamanitra reny olona reny satria manino hanomboka ody raha nantany Davida hoe ampianaro aho izy aoka ho fantatro fa olon-kandalo ampianaro ozy Mosesy ampianaro anisan'ny andro sisa mampianarana anisan'ny andronay azahoanay fohendry hitanareo zavatra rehetra nyteneninareo teo reny ny atao hoe fohendry inona atao ny teneninareo zavatra tsara atao tsy nisy zavatra ratsy mihitsy ao nyteneninareo teo hoe andeha hibebaka tsara zany andeha hifona amin'ny olona tsara zany andeha hamela heloka ny olona tsara zany andeha hanao hira fiderana tsara be zany raha rapitso ny tonga Jesosy na raha rapitso amin'ny maty nefa neto dia tsisy malala hoe roviny ka ny dikan'izany ndao ataontsika ohatry ny ho faty daholo tsika rapitso andao ataontsika ohatry ny ho avy Jesosy rapitso dia ataontsika ny zavatra soratana rehetrarehetra teo zany ataovy androany le zavatra rehetrarehetra nosoratanareo teo samy mandinika samy mitadidy ny zavatra nosoratany teo inona malaka anareo tsy hanao an'ireny raha nanontanianareo raha rapitso no avy Jesosy ny raha rapitso nareo sanatria maty toy za raha zany hanao alim-bavaka androany za tena hibebaka be mihitsy ny androany za hiantso ny fianakaviana androany da nataovy sao dia mba rapitso tokoa anao ny tsy atsony zay ngely hoe mampianaranay anisan'ny andronay ataovy fantatray fa olon-kandalo zay ny olon-kandalo zany tampotampoka tsy hita tsony ary raha rapitso anao tsy atsony androany nefa anao resy lahatra fa hanao an'izay dia ozy ny mpitory teny ataovy zay azonao atao fa tsy any amin'ny fiainatsika tsisy an'izany tsony rehefa maty anao tsisy mamela heloka sy mibebaka zany tsisy an'izany tsony dia ndao ataontsika androany ny soratanao rehetrarehetra teo ataovy androany fa zany ny atao hoe manisa ny andronay sisa fa mety rapitso ny androtsika sisa mety androany ny androtsika sisa aza dinonao fa homaly ny zokin'ny soameva na raha ohatrany tsy dia mety vao tonga tany amin'ny hopitaly tsisy fotoana tondranam-bavaka azy kory tsy napozina ohatrany tsy dia nety nefosiny ohatrany tsy nahina-kanina dia ny sakafo dia mivoaka ny sakafona dia ndoentina any amin'ny hopitaly tonga tany nitazomin'ny dokotera ohatrany mila mijanona tany vetivety teo tonga dia tapitra ny ainy tsisy fotoana ny fanafana tsisy tsony hafana jereo fa ty aman-janako le anina riandrefa tanàna mba jereva ataovy mikasika lilakamory sy ny sisa fa zay le izy ataovy fantatray fa olon-kandalo zay engane ka hoeny izy ozy ny tenin'Andriamanitra ka mifantatra izay ho farany inona ny tokony ho faranao tokony ny fifandraisana tsara amin'Andriamanitra ny tokony ho faranao tokony fifandraisana tsara amin'Andriamanitra no tsara no mitranga eo amin'ny fiainanao tandre mitratra eo am-panaovana ratsy ka ino ny alanao ho ny ten'Andriamanitra ho adinoina daholo ny tsara rehetra nataonao fa le ratsy nataonao no voatazony fa raha ratsy nataonao hatramin'izay manaova tsara androany fa raha ino ny voatazona farany eo ho adinoina ny ratsy rehetra nataony fa ho tazomina kosa ny tsara izay nataony ho
hotain'Andriamanitra ny tsika menakavy mino fa voarainao zay afatra izay atao fitaka ny eo amin'Andriamanitra ianao rapitso atao fitaka ny eo amin'Andriamanitra ianao rano atao fitaka ny ity ny alina farany atorianao mifo ianao fa tsy mifo miaraka amin'ny vady aman-janako intsony tsy faniriana loza nge zany revana sao dia ozy hoe tikoza pastera maniry loza tsy maniry loza fa mampianaranay anisany andro rapitso anao mifo mieritreritra fa mifo efa miaraka amin'ny anjely ianao rapitso maray tsy izay tsony ny fonanao izay tsony angatanao famelana zao zany ny tokony ataonao hotainy tompany antsika rehetrarehetra tapitra ny fandarantsika tapitra ny toriteny tapitra ny famelabelana hiditra eo amin'ny fizarana fahatsapana isika riavana malala inona nakasika anao tao anatin'ny toriteny inona ny zavatra mba voarainao misy azonao zaraina aminay ve izay mihaino ianareo mizara inona ny azonareo zaraina tao anatin'izay voalaza izay afaka miantsonareo amin'ny messenger radio akiradio iny ny compte dia afaka miantsonareo dia ampidirina mivantana ianareo mizara fahatsapana alleloia dao rapiditra olona anankiray voalohany tsika rehefa tafiditra izy dia ataontsika miteny taitoparana vavy Aimbonerina Rodriguez inona no zavatra azonao zaraina androany tao anatin'izay voalaza rehetrarehetra zay ianao ny fitenenana tena maheno viasa ia maheno zay makasitraka indrindra amin'ny fitenenana dia manonona ny fiadanan'i Jesosy ho antsika rehetra dia mandatitsaka be da be tamin'ny tenan'Andriamanitra tena mampahery be makasitraka nareo na zany ny zavatra tena nakasika be anarmitiny dia teo amin'ilay fanontanianana dia zany hoe le atao hoe ohatra kely zany rapitro zany miantsika na hoe matika tonga dia ino ny zavatra tokony ataotsika izao dia tamina noratra Petrony efa maninona marina moa zany maninona tokoa moa zany miandrony hoe efa rapitro zany vao nandroandro no asa fa hatrany zay tika tinarananao azy io tika ny tenin'Andriamanitra rehefa ny faharoa folo ny teny hoe miomana ianao amin'ny Andriamanitra ao le fiomanana amin'Andriamanitra zany dia misy zavatra koa nomantsika dia tokony hoe ireo zavatra rahafatsika ireo zany efa nomantsika efa niainantsika dia niveloa satria efa fantatra fa hoe mandalitsika ny ary le fotoana le hoe fandrahoana dia tsy fantatra saina andro andalina ny tena farany marapitra dia izay tena nakasika be mihitsy dia zavatra soratako dia hoe bebaka dia mamita mpiasainana n'Andriamanitra dia efa mila hiaika dia tena hoe ho atao izao dia ho atao tena ohatra hoe izy olona nananakalaely dia hotoa dia tena ho ao tanteraka satria tenin'Andriamanitra teo hoe mandala dia izay tena nakasika dia makasitraka indrindra dia solofolomelitra amin'ny alleluia makasitraka indrindra anao Vavy Rodriguez alleluia Andriamanitra manakirapasavana ny amaly fitianao tombosy ady mitombo fahasoavana hatrany hatrany maromaro ny zara-pahatsapanao ambadimbadika ao alleluia mahafaly rehefa maromaro nareo ny izara fahatsapana fa tsika pitra olona hafa indray vaovao izara fahatsapana inona indray ary no nakasika any Rahalatojo mena Rahalatojo ary ny fitenenana inona no azonao zaraina androany Kelerio dia ambady kely dia manaraka olina zany fahitako tsara aby loha commentaire anareo commentaire tsika anareo misy gaga mihitsy na miaraka ny teny fa tsy sitrareo tsy commentaire fa problème Facebook moa fa makasitraka be dia be anareo mianadata amin'ny kelikely fa tena nahasondrina tena nampianatra tena hoe nahatonga saina satria manana tsika varivarina foana hoe androany dia rapitso indray misy ny rapitso misy ny afaka rapitso aminao programme volana aza décembre aza ny anay fa nisy programme
ohatrany tsy tonga ohatsaina mariny ohatrany fa tena rapitsy rehefa mandalodalo fotsiny tenenina fotsiny hoe amin'ny herin-day miona rehefa raha tsy tongena amin'irao lanitra Jesosy io zao pastera rehefa vita rehefa fandarana hoe rapitsy raha tongena amin'irao lanitra zao satria hoe efa mandeha fotsiny le izy fa tena androany ohatry hoe nampitodika hoe tena afaka no tonga marina i Jesosy androany rapitsy androany koa mety foana dia tena nahatonga saina dia tena hoe mila manana fohendry mila manao tsara atao izay azo atao na zay tena nakasika be anany ny tenin'ny pastera hoe eto amin'ny mpitopiteny iny hoe atao izay azo ny tananao atao fa ny fiainantsika tsisy tsony tsisy bebaka tsony tsisy adoalika tsisy amela heloka tsisy mila tsony dia aleo atao teny mbola etao tany alleloia ai Jesosy toantsika rehetra alleloia mankasitraka rahalatojo Andriamanitra manakireo fahasoavana koa maly fitianao alleloia dia mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany rahalatojo alleloia mbola misy mizara fahatsapana ao mbola ho avy mizara fahatsapana alleloia ampidiritsika ny mpizara fahatsapana ho voninahitr'Andriamanitra da metsika fitenenana rana Babilina inona ary ny azonao zaraina androany lina alleluia mankasitraka pastera na fitenenana dia misotranareo menadata amin'ny toro-teny tena hoe mahakasika sy mampisaina be ny azy zany le tantaran'i Jakoba ilay hoe 30 taona izy nanana ny amby kanefa nahatsapa izy fa sady vitsy ny ratsy ny fiainany dia nandinika hoe ary izaho Jesosy mba inona ny anara ny azo ry izany dia izaho ahoana dia tena hoe mampatonga saina be ilay teny toro-teny 7:7 teo mbola mampirisika zany hoe hanao ny tsara tsy azo ny tanana atao tokoa mba hiomanana fa eo amin'Andriamanitra amin'ny fotoana izay tsy ampoizina mihitsy dia tena hoe mampisaina be ilay tenin'Andriamanitra fa mankasitraka indrindra pastera dia mitombozy mitombo fahasoavana hatrany tahiny Jesosy alleluia amen alleluia mankasitraka andranam-bavilinatsika tamin'ny fizarana fahatsapana Andriamanitra manakireo fahasoavana maly fity tombozy mitombo fahasoavana hatrany faly be foana zay manao anareo mijoro mizara fahatsapana mbola misy ao mankasitraka indrindra dia tahiny Jesosy alleluia atao pitra olona hafa indray aritsika izara fahatsapana manaraka indray dia andao metsika fitenenana ary ranabavitsika marina tiana anao ny fitenenana ary tahiny tompo pastera dia tahiny tompontsika rehetra mankasitraka antsika rehetra izay nandray an-davandrony ny fahatsapana tena hoe hitako navesatra androany izany hoe le fijorona fahavolombelana taontra favy miana Maheso hoe miala masery izy mba hanomana ny fiainany mandrakizay ohatra nefa ny zavatra tapany izany tanoany fa mbola tsy miseho taminy fa dia tena hoe hiala fotsiny hiala amin'ilay masera mba hanana fiainam-panahy dia faharoa koa hoe tantaran'ny pastera hoe rehefa miantitra ny olombelona dia miezaka manakaiky an'i Jesosy dia fahatsapana Jesosy sy Jehovah dia fahatsapana farany hoe mila miomana mandrakizay isika izany tena atao ohatry ny hoe andro farany koa ilay isan'andro amin'ny mety hoe efa anjely sisa miaraka amintsika rehefa vomaraina satria tena tsy faritatra dia andro farany mankasitraka dia tahiny tompo daholo eo alleluia mahafinaritra be zany fizarana fahatsapana zany zay mihitsy ny zavatra mahafinaritra rehefa mizara fahatsapana reo dia atao ohatran'izay hoe misy voateny koa le amin'ilay olona le joro le tena tompon'le toriteny fa tsy le famelabelaraka ihany kory no hoe mahakasika anareo fa misy koa amin'le olona le nitondra le toriteny voalohany zany alleluia mahakasitraka ny marina tianatsika andao aritsika ampiditra olona hafa indray lasoa sinasary aloha tahiny tompo ary ranabavy tiana rakoto ary zaka inona ary ny azonao zaraina androany anao ny fitenenana mankasitraka pastera dia tahiny Jesosy atika rehetrarehetra dia faly indray ry malala ny tena fa tafiaraka aminareo izao takarivo izao ary misaotra anareo mianadahy mitondra an'izay teny masina izay fa teny mampahery tena mampahery be ary nandefa komantera koa fa tsy tamin'ny pastera mena dia hoe raha hiala eto an-tany nareo dia inona farany tenena moa le hoe mbola tsy nandeha ty toriteny ty dia efa nampahery mivadika angano tena hoe nanitsy
tena nampahery anazy efa zay ny raha hiala eto amin'ity tany ity fideranan'Andriamanitra mafy sy afaka dia mampahery anazy tena hoe manitsy anazy. Dia mifandroan'izany ilay hoe eo amin'ny 70 taona 80 taona tsika dia matsiaro miantso ny anaran'Andriamanitra dia indrisy matsy rehefa malala. Letraka tokoa ny olona manana an'izany fisaina izany. Misy olona anankiray antitra be atao ambony kaopy dia zao mba nataony. Zaho ozy izy manana collection na baiboly be dia be mihitsy. Fa zaho ozy izy tsy hamaky an'ireo raha tsy fanyaniny any ny akaikaiky faty aho. Tonga saina be naheno an'izay teny pasteur zay. Andalovana ny eto tany rehefa malala. Fa manarahana ny fametin'Andriamanitra mijoroa an-tsamy farany. Fivavahana eto dia fahamarinana mandrakizay. Fa tsy izay. Tena hoe ara-baiboly. Tena heresika mianakavy mankasitraka pasteur. Tahiny Jesosy. Alléluia. Tahiny tompo arana vavitiana Rakotary Zaka. Andriamanitra manankirepasoavana ny amaly fitianao mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany dia mitombo fahasoavana. Andriamanitra manankirepasoavana amaly fiti anao sy ny ankonanao. Alléluia. Rapitra olona ray farany tsika izara fahatsapana na sy jerentsika raha efa ho izy. Alléluia. Dawary mpandrosotsika ary raha efa ao ranabavitsika Rolianis raha efa ao izy dia mitsika fitenenana fa mbola tsy ao izy Rolianis anao ny fitenenana ary ny azo lazaraina androany anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra dia misaotra betsaka ny toroteny nareo menada fa tena napetsi-po be ilay izy ary tena hoe nampisaina be nampatonga saina. Dia niaza izao amin'ny fizarana fahatsapana tsika teny metiko tamin'ilay toroteny ragavy teo. Dia ny teny moa izy hoe misy izany ilay olona ohatran'ny hoe ohatran'ny niraisiko be tamin'ny tenako izany izy amin'ilay hoe ohatran'ny hoe tokony hanety tena izany dia niraisiko be tamin'ny tenako izany izy satria marina tokoa ilay teniny teo fa ny fiarana sy ny zavatra rehetra eto an-tany dia zavatra tena tsy ilavana azy tokoa fa tena misaotra betsaka ny rahavavy naina asitra ny tondra an'ilay teny dia natonga sainana koa ilay toteny pasteur ilay hoe 780 taona no niainan'ny olona ianokany ny aina ela be teto ambonin'ny tany nefa amin'izao fotoana izao efa hoe 70 ka hatramin'ny 80 ny ainan'ny olombelona. Toy izany hoe tonga saina be hoe mahatonga izany hoe ny olona taloha ela velona be ohatr'izany dia fitahian'Andriamanitra sy ny zavatra nataony ary tsy mba be fahotana ohatrany amin'izao fotoana izao moa efa hoe ho avy Jesosy dia efa hoe afoezana izany ny andro iainana izany miaina afoy izany ny andron'ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao satria efa tiany Jesosy ho vonjena daholo izany ny olona dia hoe efa ho avy Jesosy dia hoe hafainganina satria efa voalaza ao anaty amin'ny baiboly hoe ho hafainganina izany andro izany mba ho voavonjy tsika rehetrarehetra. Dia izay ny fizarana fitrapana fa ny misaotra betsaka tsika rehetrarehetra tompoko. Amen. Mankasitraka indrindra ny ranabavy Rolianis fa anatin'izay fizarana fahatsapana fa tsy fizarana fitsapana. Tsika tsy afaka mizara fitsapana fa Andriamanitra ihany afaka mizara an'izay. Tahiny tompontsika rehetrarehetra misaotra anareo tamin'ny fandraisana anjara. Andriamanitra manankirepasoavana ny amaly fity anareo tsirairay avy mitombositra mitombo fahasoavana izany. Ivavaka tsika rehefa ivavaka ho an'ny firenena ihany koa avy hatrany dia mihira anankiray ampafantaro dia aoriana izay ivavaka tsika.
tanjaka iritsaritsa loatra tsy miary arena mafy tsy mba mety ho afapo tomikelaina fatratra amizay moralo ka ny vola sy ny arena no mibaiko ny fo izay kasana tolavorary avoko tototeny loatra raha tsy zany misy andoatra ary miezakatrany mankambamy ny fiainanatany nefa tsy fantany hoe ho an'izay ariny zany ampafatany ay izay mety afarako sy izay rehetra ho ajiny androko aoko fantatro fa olokandaloa andehanako mahitsy eo amina ny fiainanao teninana sy matory fa ny fanahinao mahantra sady ory tsy mieritreritra sy misaina hoe ny fanahiko mitaraina fa ny nofo mety maty no karakaraina mieritra sy mampiseho tena ho ambony kizany fantrany izany dia tsy tsarony intsony ny fiainan'eto antany dia misy farany sy manapetra ny fahafatesana mitovihany olon-drehetra ka io hoe ampafantaro ay izay mety afarako sy izay rehetra ho ajiny androko aoko fantatro fa olokandaloa andehanako mahitsy eo amina ampafantaro ay izay mety afarako sy izay rehetra ho ajiny androko aoko fantatro fa olokandaloa andehanako mahitsy eo amina ampafantaro ay izay mety afarako sy izay rehetra ho ajiny androko aoko fantatro fa olokandaloa andehanako mahitsy eo amina